fiadana tompo amintsika tsiraray avy isatokantrano isam-baravarana faly tafaraka amintsika eto amin'ny MCTV indray a mbola ifampahery indray antsika na dia ao anatina minitra fiarana zay foy a dia minotsika hoe misy tombo-pasoavana rahantsika. Misy tenin'Andriamanitra tena mampahery ao amin'ny Hebreo a 1:25 finoana no nitana ny ranomasina mena toy ny nandia tany maina hoy izy dia nandraman'ny Egyptianina izany ka niteny lazy. Nandraman'ny Egyptianina izany ozy izy ka niteny lazy. Misy zavatra manokana ampianarin'ny Baiboly eto, finoana no ny ampitanan'ny ranomasina mena tahaka ny hoe nandia tany. Be dia be amintsika malagasy tsika tsararay avy izay manaraka ny fandarana mandalo zavatra tsika amin'ny fiainana. Tsy voatery hoe izao a fa mety efa nandalo ianao tany aloha-tany a, nandalo ianao ankehitriny a, tsy maminany ratsy koa fa mety mbola handalo ianao aoriana satria mbola eto ambonin'ny tany tsika. Misy fotoana tsika mandalo zavatra ohatrany hoe ranomasina mena. Dikany hoe ranomasina mena dia ohatrany hoe blocage, ohatrany hoe sakana be a izay tsy hitanao hoe ho atao ahoana, tsy raha ny herinao aranofo izany dia tonga dia milaza hoe tsy vitanao io. Vao tonga amin'ny ranomasina mena raha mbola mijery fiainana aranofo dia hoe vita tanteraka tsy afaka ioarana. Ilay izy anefa ambaran'ny Baiboly hoe rehefa mamaky tsika Exodosy 3:20 dia Andriamanitra mihitsy no niteny tamin'ny Mosesy hoe ny lalanareo ozy izy a dia mandalo any Piahirota, izany hoe planina an'Andriamanitra mihitsy ny hoe midina any ambany lalana izany ankizy rehefa miakatra miala Egypta fa tsy tonga dia miatsinanana tsotra fa somary midina makany Piahirota. Planina an'Andriamanitra dia hoe ho tonga eo amin'ny ranomasina mena. Fa izao ny olana rehefa tonga amin'ny ranomasina mena tsika izany mivavaka amin'ny fitondran'Andriamanitra fiainantsika. Dia misy fotoana amin'izay tsika hoentin'Andriamanitra eo amin'ilay teboka hoe ranomasina mena, eo amin'ilay teboka ozy izy tsika hoe eto bloqué tanteraka, eto tena tsisy hevitra intsony kanefa ianao mivavaka dia ianao matoky tompo tena fiainako hoe ianao mitondra azy. Inona ny tokony atao ary eo? Dia ny zavatra tokony atao dia izao: finoana ny ampitana ranomasina mena. Rehefa tonga ao alohan'ny ranomasina mena izany tsy fotoanan'ny fitarainana eo, tsy fotoanan'ny fimonomonomana eo, fa fotoana fanehoana finoana eo anatrehan'Andriamanitra. Matoa isika hoentin'Andriamanitra eo alohan'ny ranomasina mena dia efa manana planin'Andriamanitra hahatafita antsika eo. Averiko a, efa manana planin'Andriamanitra hahatafita antsika eo. Fa rehefa tonga eo amin'izay ranomasina mena izay tsika, ny ahafahantsika miampita eo dia tokana ihany finoana, manetsika finoana. Neny Mosesy dia tsotra be hoy Jehovah mahatsiana azy hoe sokafo izy ranomasina mena. Jehovah tsy niteny hoe ho sokafako ny ranomasina mena, fa hoy Jehovah mahatsiana Mosesy hoe sokafo ny ranomasina mena, ahinjiro ranomasina ny tananao. Dia nahinjitry Mosesy ny tanana dia nisokatra ny ranomasina mena. Ny tena marina ilay ranomasina mena kay miandry an'i Mosesy hihetsika amin'ny finoana. Averiko a, ny ranomasina mena kay miandry an'i Mosesy hihetsika amin'ny finoana. Dia misy zavatra ohatrany koa fiainantsika andalovantsika, miandry antsika fotsiny hoe hihetsika amin'ny finoana Andriamanitra. Efa fantatra Andriamanitra hoe tafavoaka eo ianao, planina an'Andriamanitra tafavoaka eo ianao. Fa izao ny olana rehefa tonga antsika dia tsy samy hetsika. Rehefa tonga antsika dia miandry ihany fotsiny hoe bon inona ary no atao hoe matetika tsika miandry an'Andriamanitra hihetsika kanefa n'Andriamanitra miandry antsika hihetsika amin'ny finoana. Averiko a, matetika tsika miandry an'Andriamanitra hihetsika kanefa Andriamanitra miandry antsika hihetsika amin'ny finoana. Manana blocage ve ianao? Misy olana ve mitranga amin'ny fiainanao? Zavatra mba ampianariko anao androany ahetseo ny finoanao. Tsy fantatra hoe amin'inona? Amina tenim-pinoana, amina fanatitra amin'ny finoana, amina hetsika amin'ny finoana, amina vavaka amin'ny finoana. Rehefa tonga amina sehatra blocage ianao dia tadidio io blocage io a tsy hahapotika anao io fa ahafatin'ny Egyptianina manenjika anao fa ny anjaranao a mihetsika amin'ny finoana. Vavaka tsika tompo misaotra anao manoka izay satria sarobidy zany. Misy fotoana tokoa izay eo anatrehana ranomasina mena dia miandry anao hihetsika kay anjaranay kay mihetsika amin'ny finoana. Dia tompo vavaka manokana izaho manokana tompo vavaka maneto tsararay avy mpijery reto hoe ampianaro hihetsika amin'ny finoana. Meo anay ilay kolotsaina tsy hoe mivavaka dia miandry fotsiny fa manao hetsika amin'ny finoana ilay zavatra andrasanao ataonay. Hoy ianao Mosesy hoe sokafo ny ranomasina, kay
zay misy ny fotoana manokatra n'ilay ranomasina. Zay ny andrasanao hetsika dia ianao mombanay manokana aoriana. Ho tahina ny tsara ray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen. Tahitompo daholo Pasteur Ntsondray niaraka taminao androany dia arao isan'andro ny MCTV misy mpanompon'Andriamanitra be dia be eto izay mampahirantsika tsara ray avy. Tahitompo tompo venao tompoko.